Ny fotoana io no loha hevitra ho tiny antsika amin'izao anio izao manasanao mba hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Faly miaraba antsika rehetrarehetra indray tafahoana somatsara amin'ity herinandro vaovao ity zay andiniantsika lohahevitra ny amin'ny hoe ny fomba fandiniana ny baiboly. Izay no lohahevitra ankapobeny diniantsika amin'ity herinandro ity fa ny androany dia ny hoe ny fotoana no resantsika tononona mandrakariva ao aminao sy nankonanao any ny fiadanan'ny tompo. Ndery hiaraka hivavaka isika raha nomboka izany fiaraha-midinika izany. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao noho ny tombontsoa indray omenao anay, afaka miaona, afaka miara-mianatra ny teninao. Mamela ny heloka izay tsy fahatanteranay rehetra, ary ka ny fanena masina kosa hitoetra te-amponay, azonay mandray tsara ny teninao. Itononona sy angatanay ny vavaka noho ny aminara Jesosy. Amen. Ny andinina atao tadina iray amin'ny herinandro ity re mpiara-midinika namana, dia amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany 5:10 ka ny andininy 2:10. Isaia 5:10 ka ny andininy 2:10 izay manao hoe: dia ho tahaka izany ny teny izay alohaky ny vavako, tsy verina amiko foana izy raha tsy efa natanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Makasika ny amin'ny tenin'Andriamanitra izany andinina atao tadina izany. Tamin'ny herinandro isika dia niresaka ny amin'ny hoe ny anjara asan'ny baiboly eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Fa amin'ity kosa dia hoe ny ahoana ary ny fomba fandiniana indray ny baiboly. Misy taridalana vitsivitsy mba hiarahantsika manana amin'ny herinandro ity mikasika ny amin'izay. Mba tadidinao ve ny fotoana nahazoana baiboly voalohany? Angamba fony mbola zaza ve ianao? Dia nahazo fanomezana ianao? Na ve hoe efa lehibe ianao vao nanapa-kevitra hividy baiboly? Ry namana isany na hafirina nananao ny baiboly dia dinio eritrereto hoe ny tombam-bidy an'izany baiboly izany. Omenao tombam-bidy ve io boky anankiray io? Androany ary dia hiresaka lohahevitra keny amin'ny hoe ny fotoana tokoa mantsy no azo lazaina hoe talenta anankiray, na fanomezam-pahasoavana anankiray izay sarotra tantanana indrindra, kanefa dia tsy maintsy anjarantsika ny mitantana sy mifehy azy. Efa nisy fotoana ve mba nanomananao ny famomandrinao mba haneno rehefa maraindraina mba hahafahanao mamaky an'ity baiboly ity? Efa nisy fotoana ve nampalahimetsika anao tao am-pandrinana rehefa nifoazina ianao ka nefa rehefa nijery famantaranandro ianao dia taitra hoe fehifakadina sisa anao fahako miomana, dia indro ianao fa nieritrretra hoe tsy tokony hitarehetrrehetra intsony? Efa nisy fotoana ve nanao vavaka fohy dia fohy na namakianao andininy toko anankiray ray monja anaty baiboly fohy dia fohy? Mpiara-midinika namana, sarotra ny mifehy fotoana, kanefa tena ilayntsika ny mifehy fotoana mba hamakina ny baiboly. Hoy ity mpanoratra anankiray manao hoe ao amin'ny boky le hoe ny dia amin'ny Kristy takila 7:7 manao hoe: nefa raha atao ankamena ny famakina ny soratra masina dia kely foana ny soa azo aminy. Angamba misy olona mahavaky ny baiboly manontolo nefa tsy mahita ny hatsarany na malala ny heviny lalina sady miafina. Raha toa ka atao ankamena ny famakina ny fandiniana baiboly dia kely foana ary indraindray aza toa zary mamaky tantara fotsiny ihany isika tsirairay avy. Na dia mbola misy tokoa aza ary fantatsika resy lahatra isika misy fitahiana lehibe ny famakina ny baiboly dia izao tadio tsy ho tratra izany raha toa ka ankamena amin'ny fomba aingana no amakinao, tsy fantohanao amin'ny famakina ny baiboly. Nomen'Andriamanitra antsika ry mpiara-midinika namana ny teny sarobidy avy amin'ny tsindry mandry mba hahatongavantsika hahafantarantsika azy. Fa izao ary, rehefa manokana fotoana isika hijerena momba an'Andriamanitra, mijery ny toetran'Andriamanitra tsy faritana sy mahafinaritra, rehefa manokana fotoana izao sy anao andinihana zany ten'Andriamanitra mba hifandraisantsika amin'Andriamanitra zany, dia azo antoka
fa hitombo ny fitiavantsika azy. Noho izany dia tsy maintsy mitady fotoana isika, tena manokana fotoana mihitsy aza mba halalana an'Andriamanitra. Dia ny hojerentsika ny fanandramana izay nataon'ireo membre ny fiangonana anankiray eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko fafita-ambin'ny folo, fanandramana fiangonana anankiray. Asan'ny apôstôly toko fafita-ambin'ny folo ka ny andininy faraiky ambin'ny folo, ny fanandraman'ireo membre tany Beria no hojerentsika eto. Amin'ny andininy faraiky ambin'ny folo. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalonika, satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Reto membre ny fiangonana tany Beria dia nisy fanamarina manokana nomeny Paoly azy. Ozy hoe tsara ny toe-panahin'izy ireo noho ny membre tany Tesalonika satria nandinika ny soratra masina tamin'ny zotom-po indrindra isan'andro izy ireo. Mpiara-midinika namana, indro ary misy torohevitra kely mba omena antsika. Voalohany, angatao Andriamanitra mba hametraka faniriana ho azy ao am-ponao. Angatao Andriamanitra hametraka ny faniriana azy ao am-ponao. Takio mihitsy, angatao Andriamanitra mba hanomena ny fotoana ahafahanao mandinika ny ten'Andriamanitra. Zao mivoalazana ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo. Jeremia toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo, izy hoe Jeremia toko fahasivy amby roapolo ka ny andininy fahatelo ambin'ny folo manao hoe: ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho, rakatsah ianareo amin'ny fonareo rehetra. Afaka katsahan'Andriamanitra, mila mitady fotoana isika ahafahantsika mitady an'Andriamanitra. Dia voalaza hoe raha hitady ahy ianareo dia hahita ahy ianareo. Faharoa, atolory an'Andriamanitra ny fonao. Atolory an'Andriamanitra ny fonao rehefa omeny anao ny fotoana rehetra ahafahanao mandinika izany ten'Andriamanitra zany. Ao amin'ny Salamo 5:10 ka ny andininy fafita ambin'ny folo. Salamo 5:10, andininy fafita ambin'ny folo, fanandramana izay nataon'i Davida izy ity: ariva sy maraina ary mitatao vona no hitarainako sy hitolokoko dia iainy ny feoko izy. Davida no fanandramana ny fiarahana amin'Andriamanitra, ariva maraina mitatao vonana, zay aloha isan'andro tahaka nataon'ireo membre tany Beria tamin'izay fotoana izay. Ilaitsika ny manokana, marina fa be sahanina ianao, rotoroto ny fiainana kanefa sarobidy lehibe ny fotoana iarahantsika amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra manome ny hery, manome tanjaka, manome fiainana ho antsika. Ary ny fahatelo, manokana mihitsy fotoana iarahana amin'Andriamanitra. Aza malaindaina, manokana fotoana iarahana amin'Andriamanitra na dia mety malaindaina azy. Manaova fanandramana, manaova fanazaran-tena, manaova safidy androany iandany amin'Andriamanitra. Ka dia zao hoe manokana fotoana. Ny fomba voalohany zany andinihana ny Baiboly dia ny fotoana aloha ny voalohany. Fananana fotoana, fandavan-tena atolotra ao amin'ny fotoana andinihana ny tenin'Andriamanitra. Mombanao ny Andriamanitra ka hainao ny mandama ny fandaharam-potoananao amin'ny tontolo andro, ka anokanana fotoana anankiray iarahana amin'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Andriamanitra ray io, misaotranao izay no ny fampatsiahivana, fanairana, fitarihanao lalana anay mba anokana fotoana izahay andinihana ny teninao, ampalianana tsara. Amboary ary ny fandaharam-potoana anay, tefeo izany ary aoka mba anana fotoana izay iarahana aminao. Dia tantany ny tontolo andronay androany, aza mahafoina masaraka anay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.